rafitra ifotony manakaiky ny vahoaka bebe kokoa ny trano arjo na ny tazy izay ambany fiahian'ny ministeran'ny fitsarana ka tatany ny ACDM ary ny PNUD ny mamatsy arabola izany amin'ny alalan'ny PBF na ny Peace Building Fund ho fampahafantarana sy fiarovana ny zon'olombelona ho fanajana ny mahaolona. Mandamina ny metodisatisampiarahamonina na le atao hoe conflit communautaire dia asana anankiray goavana koa dia le atao hoe vulgarisation des droits. Izany hoe ny atsasa manila ny antom-pisian'ny tazy na ny trano arzoa dia io vulgarisation na lalàna io na fampahafantarana ny lalàna io. Etona dia tsindriana ihany koa fa gratuit na tsy andovam-bola ny asa eo anivon'ny tazy. Afaka manatonao amin'ny tazy ny squads ny olona rehetra. Indrindra moa le olona ataontsika hoe personne très vulnérable dia tena saina manokana mihitsy salasalako amin'ny tazy. Na ny olona atao hoe tsy mamaky teny sy manoratra. Asiartegna hay plateforme fa mananama, hamahadisadisa, hamahaolana, hametraka an'ilay fandriam-pahalema maharitra eto amin'ny commune urbaine Betroka. Ao zany le trano arjo mifagnampy amin'ny fokotany, mifagnampy amin'ny plateforme communale hamahan'le olana madinidinika. Nanatrika ary nanome fanazavana amin'ny fampahafantarana ny trano arjo sy ny asa taony taty an-toerana moa Ramatora Kotoarson Laiza Maharo, lehiben'ny Sampandrara avy amin'ny ministeran'ny fitsarana. Sokazin'olona sy lehiben'ny Sampandrara maro eto an-toerana no niatrika sy nanome voninahitra ho fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny trano arjo eto amin'ny distrikan'ny Betroka izao.